dia ampifaliana indray nitsidiana anao amin'ny alalan'izao dinidinika momba ny fanahy masina izao omaly misika zany dia ndresaka momba ny fanahy masina mapersona azy tahaka ny ray tahaka ny zanaka dia nresaka koa tsika ny amin'ny hoe tian'Andriamanitra ho tanteraka aminao ho an'ny fiangonana manontolo dia leo aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina dia nambara tamintsika fandresahana voalohany indrindra tao anatin'izany ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo dia androany zany ny lohateny izay velabelarintsika dia ny amin'ny hoe ny fanahy masina mampiditra tsika amin'ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo ny raha azo lazaina zany hoe ny ministeran'ny fanahy masina dia ny ampiditra ny olona ny fiangonana ho amin'ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompo mampianatra azy hiainana zany mitarika azy hitombo ao anatin'izany hitoetra ao anatin'izany zava-dehibe voalohany amin'ny fahatongavan'ny fanahy masina ity an-tany dia voafintona ao amin'ilay tenin'i Jesosy hoe izy ankalaza andray avy amiko izy ary anambary zany aminareo ny tena antony nahatongavany fanahy masina ty ambony tany zany dia ny ampifampoka ny olona amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny ampifampoka ny olona amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona fotsiny dia tahaka n'ilay nambarany Ponte Pilato etre homo izy zany indro ny lehilahy betsaka ny olona mihevitra io lay Jesosy Kristy io mpaminany io olona tao anatin'ny tantara io olona mahafinaritra io ndraindray nisy hira tiana mihitsy taloha tamin'izany hoe lay dimbaka avy any Nazareta zany hoe olona anankiray nanana amin'ny maizy azy zay le azo teny hoe etre homo indro ny lehilahy fa ozy ny fanahy masina hoe indro ny mpamonjy indro ny mpanafaka indro ny mpanavitra indro ny vahaolana indro lay malalan'Andriamanitra ampiditra anao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ray zay ho resantsika rehefa zao ny fanahy masina dia ny raha ny ray rehefa nangatahany Jesosy Kristy zay mihitsy ny teny tamin'andro hoe mahatsara anareo ny fialako ohatra ny tsapako mpanamitsy ny fifalian'ny Tompo hoe rehefa tonga zao ny fanahy masina ho azo ny reto mpianatra reto amin'izay izy za moa inona mono ho azo ny avamiko amin'izay avy eo satria fantatsika tsara fa tsy nitovy mihitsy ny toe-panahy ny toe-po ny toe-tsainy ny mpianatra talohany nahatongava ny fanahy masina sy taorina ny nahatongava ny fanahy masina fa nisatra goavana ny tranga mihitsy tao teo amin'izay ny mpianatra gaga mihitsy ny tity velany dia zao ny hitany tity velany tamin'ireo mpianatra ireo Kristy velona ao amin'izy ireo hanika hoy ny olona hoe kristianina ireo tsy ny mpianatra mihitsy nanambara izahay tompoko dia manambara ny fomba ofisialy fa izay no antsoina fikambanana kristianina fa ny olona tity velana kristianina satria zay mihitsy no tanjo ny fanahy masina ivoaka amin'ireo mpianatra ireo le fiainana avy amin'ny Jesosy Kristy la hery avy amin'ny Jesosy Kristy miantomboka amin'ny fandraisana ny famonjeny Jesosy Kristy ny fanahy masina zany dia mahatonga ny olona hanana fifandraisana amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy nisy fotoana teo amin'ny fiainako natonga ho kristianina dia zao nisy fotoana ny hevitra ny tsy fisian'Andriamanitra antsoina hoe athée nahaliana dia ny filozofia zay nahaliana dia noho ny nisy adevitra amin'izay nanomboka tao an-tsaiko satria teny ampandehanana teny dia niarava reo karazana lalan-kevitra lalan-tsaina ny everiko mitena mitombony
tsy nahatona mihitsy anatona an' Jesosy Kristy ny fomba mpivavahana, tsy nahatonga mihitsy hanatona an' Jesosy Kristy ilay antsony olole sermona na fananarana fotsiny, fa amiko tonga dia fanameloana ny tsapako tao. Indray mandeha dia namaky boky anankiray, izy io raha tsy filazantsara akory, rehefa niteny à la recherche de l'être suprême, eo amin'ny fiketsahana n'ilay avo indrindra, dia lehibe indrindra, dia nanomboka teo dia iza io être suprême io, fa isaorako Jesosy tompo, fa ny fanahy masina nampahiratra ny saiko, fa Jesosy Kristy io être suprême io, izy le izao zay izy, mahatonga faly mampitana aminareo, mahatonga ny namako taloha gaga io fa inona ny nanjoan'ny lanto, nisy namisavo sa nisy nanasa todosa sy ny sisa, tsia ny fanahy masina nanokatra ny saiko, ny fanahy masina andatsaka tao am-poko satria amin'ny fony aingan'ny finoana, dia rehefa nisy nanambara tamiko ny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy, le fitiavan'Andriamanitra asehony amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ka mampiditra ao anatin'ny faneken'Andriamanitra, le tsy miteny vahiny hoe acceptation. Ny fanahy masina dia mitondra antsika ho eo amin'ny faneken'Andriamanitra antsika. Ny olana be diaibe amin'ny olona, matoa izy manao ezaka be diaibe, mivavaka be, za tsy miteny hoe ratsy daholo akory zany, manao asa be dia satria mihevitra izy, fa tsy mbola noraisin'Andriamanitra. Andriamanitra efa tianao ary nanolotra ny zanany, dia niasitra ny fanahy masina mampiditra antsika amin'ny fahasoavana, satria hoy Jesosy Kristy tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko. Aiza nefa ny ray any an-danitra, tsaronao tsara le ivavaka, rainay zay any an-danitra, marina fa manerana izao rehetra zao izy, fa zay aloha ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia nilaza andeha aho izy, dikany hoe andeha dia tiapiditra an-tsain'ny mpianatra izy, fa tsy izy amin'izay no mitarika ny mpianatra amin'ny fiainany ety ambonin'ny tany, fa ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina zany no mitona ny olona, tsisy mahay manatona an' Jesosy Kristy amin'ny herin'ny saingy, amin'ny fombafomba taony, na amin'ny fanarahana lalàna toy izao, na fidirana fiangonana toy izao, na hiteny aminao aza hoe tongava mihaino toriteniko dia hita famonjeninareo, aza mino an'izany ianao. Ny fanahy masina dia mitona anao hibanjina an' Jesosy Kristy, andray le fahasoavany. Ino ny fahasoavany? dia ny grika hoe karisy, tombontsoa homena maimaim-poana, tsy miankina amin'ny zavatra natao, tsy miankina amin'ny toetra, fa dia nomena satria tiana ilay olona, satria tian'Andriamanitra ianao. Omeny anao Jesosy Kristy ilay mpamonjy maimaim-poana, miaraka amin'ny famelan-keloka, miaraka amin'ny fanavotana, miaraka amin'ny fanamasinana, ny fanamarinana. Lasa olom-bovonjy ianao rehefa mandray, lasa olona noamarinina ianao, lasa olona noamasinina ianao, fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra zany, tsy voavidy volo, tsy voavidy ny ezaka, tsy vita amin'ny herin'ny teny, na anao inona na anao inona, tsy avy amin'ny karazana. Raha ny karazantsika dia avy amin'ny Adama tsika, tamin'ny alalan'ny Adama nefa niditra ny ota, niditra ny fanameloana, niditra ny fahafatesana, fa isaoran'Andriamanitra naniraka atsika, nanome antsika ny zanany lahy tokana, maty teo amin'ny hazofijaliana, nandatsaka ny rany. Isika zao tsy nanatrika an'izany, satria tsy teny Ambodrapeto ohatra, na teny Ambomitsibona no nombona teo amin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy. Efa 4 taona lasa izy tany alavitra tany Palestina, tamin'ny toerana anankiray teo Golgota. Fanahy masina mampiditra antsika ao anatin'izany, fanahy mandrakizay izy, ary efa izy mitona anao ny fahasoavana,
mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy nao manokana ianao dia manana fiainana mandrak'izay dia miteny aminao androany ho aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mampiditra anao amin'ilay tena fiainana, le fiainana mandrak'izay, le fiainan'olona voavela eloka, le fiainan'ny olona manana fiadanam-pona dia maro ny zavatra mampisafotofoto an'izao tontolo izao, fiainan'olona sambatra na dia mety tsy ananany aza ny zavatra iverin'ny olona irininy nofon'ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity, ary fiainan'olona voasoratra ny an-danitra ny anarany ho aminao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ho anao kosa zay efa nandray izany famonjena zany dia manambara aminao tsarovy ilay teny ampo anao ny fahasoavako hoy Jesosy Tompo, satria ho fahasoavana io teo amin'ny azo fijaliana ny natolony, famonjena no nomeny fa miaraka amin'io ny tenin'ilay mpiandry tsara zay vandresantsika izao avy mba nanany fiainana sady ananany be dia be mitoera foana eo ambany fahasoavana.